Samboady an'Andriamatoa Generaly Richard Ravalomanana ny fanesorana ny filohan'ny Antenimierandoholona ery manana Razafy Mahefa amin'ny toerana andeha hoarahantsika izay fampahalalam-baovao izay. Ny fahefana izay nomeny lalam-pamerenana ihany no nampiasain'ny lolona maro anisa nangatahana teo anatrehan'ny gouvernemanta fa ilaina izy ireo ny vory faran'izay aingana manoloana ny zavatra mitranga. Andino ny fahefatra amin'ny valopolo ny lalam-pamerenana. Misaotra ny honorable Tanisa Lalàna Betavito zay misy tamin'ireny zavatra tenen'ireny marina, misy tamin'ireny isaorana azy satria na izy ihany ary tao anatin'ny teny zay nabarany no efa mamofofy manazava ny tompony tsy maintsy nisy fivorian'ity Andohany rehefa nangataka ireo olona maro isa ireo. Lolona 10 tamin'ireo 10 ny fidy no nandamy fa esorina tsy ho filohan'ny Antenimierandoholona itsony Andriamatoa ery manana Razafy Mahefa androany nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana. 20 ireo olona ny tonga nanatrika ity fivoriana tsy ara-potoana ity fa olona 10 araka izany no nandrasabato raha toa ka ny alan-daharana ny 3. 10 tamin'ireo vato nalatsaka no nanao eny, ahotra kosa ny nanao tia sy vato fotsy. Ny alohan'ny fifidianana ny fanesorana ny filohan'ny Antenimierandoholona dia nisy ny fametrahana Samboady lolona vaovao ny Generaly Ravalomanana Richard. Mbola hitoeram-pitso ity fivoriana tsy ara-potoana ity, tsy ahivina fa tao aorian'ny fangatahana olona IRD 14 nisy ny fivoriana tsy ara-potoana omaly dia neken'ny gouvernemanta hifarabonana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ity fivoriana tsy ara-potoana ny Antenimierandoholona ity. Ijanony amin'izay sehatra politika izay hatrany no mafison'ireo olona IRD androany ny tsy fahamatorany filohan'ny Antenimierandoholona teo aloha ity ka antony naneken'izy ireo ny anesorana azy amin'ny toerany nambaran'izy ireo fa tsy nisy izany tsindry nahazo any Andriamatoa ery manana Razafy Mahefa izany ny andindinin'izay avy hatrany ary. Manoloana ny tranga mikasika ny tsy fahasalaman'Andriamatoa ery manana Razafy Mahefa nanamafy ny olona IRD hajanena tahinan renandrasana fa na ny mpiara-miasa kaiky amin'ny filoha teo aloha ity aza tsy malala izany tsindry lazaina fa nahazo azy izany. Hitany rehetra ny fivadivadian-kivitra teo amin'ity filohan'ny Antenimierandoholona teo aloha ity noho izao fihetsika nataony izao. Nahita isika sy mbola ela kory mbola tsy ampiadiny ray fihetsika olon-dehibe eto amin'ny firenena ona présidentiellement izy hatramin'izao. Nahita maso, nanatry maso talohan'izay ianareo mbola nifampiresaka taminy, mbola nahita ny publication nataony taloha atin'ny ray meloa zavatra hafa ray anao ahoana raha lazaina fa nisy menace ho an'izay mpailalala dia mahay tsara fa zany menace zany ny atteinte personnelle amin'ny intégrité physique ou quelque soit. Mafantatra tsara fa na zazakely raha miteny hoe tata, mama, zany ataony amina ohatr'izao, zany ataony amina ohatr'izao. Tsy reny izy tato anatin'ity Antenimierandoholona ity. Tsy sanatriny vela rery izy na nijanona rery tany amin'isy azy izy tamin'ny fotoana maromaro. Ireo gros-père reo tsy mahandro dia andro, antsona alina dia alina, ary zay rehefa ifampiantso dia tonga. No amafisin'ity olona IRD ity ihany koa faraka ny lalàna no nanindrina ny gouvernemanta hifarombonana ka tsy tokony hametrahana ahy izany. Asa ma républicain tany zany, asa ma mpitondra fanjakana zany, fahefana tsy norombahan'ny gouvernement collégial na ilay ministre akory ary
no reo mitiavanao en cause ninninona hevitra tsy itovizana ny lalam-pandrenana ny lalàna no nanomeny fahefana ny gouvernement. Nilaza ireto loholona ireto fa tsy fikorontanana no tadiavin'izy ireo fa fivoizana filaminana iny amin'ny antenymeran-doholona. mbola ijanona eo amin'izay sehatra politika izay hatrany noho ny tsy fanararana ny lalan'ny antoko sy ny fivadia-pitokisana nataony Andriamatoa ery manana Razafy Mahefa dia nesorona tao aminatiny tsy ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny antoko isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny tenany raha ny fanambarana nataony TGV androany manameloka ireo rehetra mitady anankirotana amin'izao alohan'ny fividianana izao ihany koa izy ireo ary manohana ny kandida Andry Rajoelina izay manao ny ezaka ampandroso any Madagasikara raha ny fanambarana hoarahantsika ny andindiny makasika izay. Nesorona tsy ho isan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny antoko IRD ery manana Razafy Mahefa araka amin'ny fanambarana nataon'ny antoko androany maraina. Ny birao politika ny antoko no mifeny olom-boafidina tolotry ny antoko ka tsy maintsy manaja izany izy ireo. Tsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny antoko no nataony sy ny fihetsiny hoy ny fanambarana. Ny mpandrindra nasionaly ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina nanao sininy mandana nolotra azy ho sénateur ka rehefa tsoahany zany dia misy indray ny procédure hafa voalazan'ny lalàna na ny lalam-panorenana na ny lalàna isan-karazany mikasika an'izay fa diny antoko zany manambara fa tsoahan'ny antoko izay mandaha rehetra ny mena azy sy ny fitokisana ny mena azy. Manamerika amin'ny fomba entitra ny fihetsika izay ambaran'izy ireo fa tsy mitondra any amin'ny fitoniana nataon'ny filohan'ny antenymeran-doholona teo aloha ihany koa ny antoko hoy ihany izy ireo. Ny birao politika ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia manameloka amin'ny fomba entitra ny fihetsika tsy mitondra makany amin'izany fitoniana izany izay nataon'Andriamatoa ery manana Razafy Mahefa satria mifanohitra tanteraka amin'ny hevitra rehetra ijoroan'ny antoko ny zavatra ataony sy ambarany ary indrindra mitondra ho any amin'ny fifandranitany sy ny savorovoro. Ny antokony nanolotra n'Andriamatoa Razafy Mahefa teo amin'io andraikin'io ka izy ny tokony modely voalohany na eo amin'ny fanajana ny antoko fa indrindra ny fitsinjovana ny tombotsoam-pirenena fa tsy ny tombotsoany manokana. Ny tsy fanatanterahany zany dia midika ho fitsipahana ny antoko sy ny filoha Andry Rajoelina izay nipoirany noho izany dia tsoahin'ny antoko ny fitokisana napetraka taminy. Manameloka ny savorovoro sy ny korotana anohitohina ny fanehoam-bahoaka ny fahefany amin'ny alalan'ny fifidianana ihany koa ny vondrona IRD. Nijoro anohana ny filohan'ny antoko Andry Rajoelina ihany koa izy ireo amin'ny ezaka ataony ampandrosoana ny malagasy sy ny firenena manontolo. Tokony tsy hisy vokany amin'ny raharaham-pirenena ny fanesorana ny ery manana Razafy Mahefa ao anatin'ny antoko ho hiatrany izy ireo. mbola toyan'izay resaka politika izay hatrany tena dotapenaka sy ampasika ary atao madinika no nanaovan'ny vondry ny kandida ny fidinana andalambe nataon'izy ireo tamin'ity androany ity hoarahantsika ny antsiprian'izay. Ny aingateny ampasika ny azo nandotapenaka sy 67 hectara ary atao madinika ny diabe nataon'ny vondry ny kandida sy ny mpanaradia azy androany. Ny fanehatra tamin'ireo olona milaza fa leo korotana ireto mpanao diabe niaraka tamin'ny vondrony kandida ireto ny siotsioka sy ny orakoraka ihany koa tesekilana izy ireo nilaza fa aleo ane fifidianana fa tsy mila korotana izahay.
matoy hatrany ny diabe ary tsy miova amin'ny fitakiana raha nolazainy solotena ny kandidaty any Tomadinika. Dia mitombo isa foana isika ary androany ka na misy azany fiantsina dia isika mitandry ny filaminana foana aserantsika fatahoaka efitika matoa mijoro izahay dia satria fantatray ny olana misy amin'ny firenena fantatray ny olana misy amin'ny vahoaka fantatray zavatra takinareo ary zay mbola vonina hitarika anareo amin'izany isan'andro isan'andro tsy matahotra ny faninana amin'ny kandida Andry Rajoelina izy ireo fa aleo adio aleo ny tokotany lalaovana raha nambarany ihany. Mila samy joro tsy matahotra isika hoy ihany izy ireo tamin'ireo mpanaradia azy. Niady ataontsika niady fanarahan-dalàna satria ny lalàna iarovana vahoaka ray manontolo marina zaty marina niady anareo izahay niady anareo mba misy an'izany fanjakana tan-dalàna zany eto Madagasikara ka tsy ny lehibe ihany no arovana fandinanina ny vahoaka tsotra rehetrarehetra marina zaty marina. Lamina tamin'ny akapobeany diabe nataon'izy ireo teny amin'ny faritry 67 androany niteraka fitohanan'ny fiara lava reny teny amin'ny faritra nandalovany kosa ny fidinana an-dalambe nataon'izy ireo teny an-toerana. Mbola hotoizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao rehefa avy tao an-tsiranana sy anivorano ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina dia namarana omaly hariva ny andro faharoa ho amin'ny fampelezan-kevitra tao Ambilobe izay mbola faritra any amin'ny faritra avaratry ny nosy hatrany dia ho arahantsika ny akon'izay. Nafana dia nafana ny fandraisana ny kandida laharana fahatelo tao anivorano avaratra Sirama Ambanja sy Ambilobe. Voaka maro dia maro no niarana aneo ny fanohanany ny kandida Andry Rajoelina. Maro ny zava-bita tao anatin'ny 5 taona ary tsapa hita maso avokoa ny fiovanana fitondrana Andry Rajoelina taty amin'ny tapany avaratry ny nosy. Tanteraka ny velorano natao manoloana ireo foto-drafitra savita mikasika ny lalana, ny sekoly, ny hôpitaly sy ny kianja manara-penitra. Tsy mivady belorano amin'ny kandida Andry Rajoelina ny vahoaka noho izany ary aneo ampabemasy fanarana fahatelo no arotsaka izy ireo amin'ny 9 novambra raha ny hita teny an-toerana. Rivahoaka Ambilobe mbola tsara antsika jiaby zao ela nona Ambilobe any Ambolobe fa mbola tsisy fampandrosoana teto hatramin'izay raha tsy Andry Rajoelina nitondra ny firenena satria akaiky mifoko Ambilobe akaiky mifoko ny vahoaka Ambilobe dia mampandrosoako Ambilobe toplato Ambilobe satria izao misy fividianana tao tamin'ny 2018 ny Ambilobe no anisany nifidy an-tenako 75% tamin'ny 2018. Anisan'ny tena fampanantenana tanteraka izay tena nisongadina nataon'ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 ny resaka lalana mampitohy Ambilobe sy Vohemara izay vita soamantsara ankehitriny. Ambilobe sy Vohemara vitatsika ankehitriny. Président Raitianareo namboatra an'izany ka hoy aho hoe vita sa tsy vita. Ampandroso ny faritra Ambilobe no tena kendren'ny kandida Andry Rajoelina izay ataon'ny Carrefour de Développement araka ny nambarany hatrany. Anisana namarika ity lahatenin'ny kandida Andry Rajoelina ity ihany koa ny lazany fa tsy matahotra velively ireo mpifanandrina aminy ny tenany. Raika ambin'ny folo ny adiady toy izao hoe tambara volinareo fa ny anarako dia Bruce Lee mpahazo makamaka ty fa koa dia pitika ary zao lazainy zalahy zavatra tsy misy dikany lazainy zalahy atao daholy ny fomba rehetra hoe aleolo tsy atao fividianana io ohatra ny coupe mondiale ohatra ny coupe du monde ohatra ny compétition rehefa tsy mipotra ianao dia forfait fa miakatra ary ny vahoaka indrindra fa Ambilobe fantatry fa ity tena Andry Rajoelina zay taraiky any dia taraiky fa isika tsy maintsy mandeha plateau. Ny toy tamin'ity androandroany ity atao Ambanja indray moa ny dian'ny kandida Andry Rajoelina amin'izao fampelezan-kevitra izao. Isaona tsika jiaby izay nitandreny fa tsika Ambilobe tsy ambelan'ny président Rajoelina andeha irery atao hoeto ny veloma mandra-piona amin'ny magnaraka koa ny miona mankasitrika
mahakasika ny raharaha fifidianana izay hatrany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitry ny boribory-tany faharoa izay malohana ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina no tarihany solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga ny andindiny izay ary. Nototosaina tetsitsiadana ny fanombohan'ny fampelezan-kevitry ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina ho an'ny boribory-tany faharoa izay niarahana tamin'ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga namafisy ny hatrany fa ny safidim-bahoaka irery ihany no afaka hitondra ny Madagasikara. Androany no fanokafana ny fampelezan-kevitra ho anay teto amin'ny boribory-tany faharoa ary eto Tsiadana dia hitantsika amin'izao fa ato ny QG zany eto amin'ny Tsiadana ho an'ny boribory-tany faharoa ny anay dia atao ampitiavana atao manaraka ny lalam-panorenana ary mbola etriketrehanay foana hoe okarea ny vahoaka irery ihany no isafidy an'izay olona hitondra any Madagasikara. Raha tsy haivony ny boribory-tany faharoa dia manana fokotany miisa 420 ary araka hivondrona amin'ny sabotsy ho avy izao araka ny fandaharam-potoanan'izy ireo ho amin'ny nofokena amin'ny tampihavanana. Amin'ny le 14 sabotsy ho avy izao no hifampitoana ny deuxième arrondissement rehetrarehetra zany eo anatin'ny fokotany 420 ho eo Ankatso isy ny nofokena amin'ny tampihavanana isy ny fanomezana izay omena an'ireo mpiandraikitra sy nisy ny fifaninanana resaka mombana Lanto Rakotomanga dia eo ihany koa no atolotra izay zavatra izay. Itoy any Ankatso ny fampelezan-kevitra ataony ampandaniana ny laharana fahatelo Andry Rajoelina. Hotoizatsika eo amin'ny setry ny fampianarana kosa indray ny tokony nandrehatra kodiarana teny amin'ny lalana hiditra amin'ny Universiténa Ankatso ny mpianatra androany nifindra noho izany teny amin'ny fiantsonany fiara mpitatitra 119 izy ireo ka tapaka ny lalana teny an-toerana mitaky ny amerenana aingana ny fampianarana tsy siny ny taona fotsy izy ireo raha ny nolazainy fa nadiadina miaraka amin'ny Menjanahary sy derany Rakotomahefa. Tsy mila taona fotsy izahay averenao aingana ny fampianarana ireo no sora-baventy no lanjain'ny mpianatra teny Ankatso raha ny tokona teo amin'ny lalana niditra any amin'ny faritry ny université izy ireo androany. Nifindra teny amin'ny fiantsonan'ny fiara 119 ireo mpianatra nanao fitokonana ny tora-bato ireo mpianatra avy any anatiny ary namaly izany ihany koa ireo nanao hetsika avy aty ivelany tapaka vokatra izay ny lalana manoloana ny université tsy nisy ihany koa ny mpitandro ny filaminana niditra an-tsehatra nandamina ny hetsika. Efa nandefitra nanajanona ny hetsika ny mpianatra teny Ankatso nandritra ny lalao nosy teto amintsika ka tsy hijanona intsony izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiana raha ny nambarany hatrany. Marary ny fampianarana eto Madagasikara mihitsy satria ambany zavatra loatra ohatran'ny hoe tsy prioritaire dia izay mahatonga ny amin'ny tako hoe mba atao prioritaire ary tsy hoe averina dia ray volona dia iverina tokona indray fa tonga dia vahana izay olona rehetrarehetra mahatonga ilay fianarana miatoato foana. Mitapaka mpianatra aleo anao fitokonana sady efa namia fe-potoana lava be amin'ny fitondram-panjakana koa izay dia izay mahatonga anay hoe tabaka ny fibesiny maro hoe andao hitokona atsika fa efa ela zay efa nantevitra be zay tamin'ilay jeu de Gilles iny satria ny vamy francise zay mahatonga anay zao vao migrevy satria tsisy francise teo aminay teo aloha zao vao mikatona amin'ny francise satria efa vita ilay jeu de Gilles mbola ny andro fotoana namia fotoana ary zay namia herinandro tao reny jeu de Gilles iny dia zay mahatonga anay hoe fa namia fotoana lava be zay dia tokona zay androany. Famerenana amin'ny fampianarana amin'ny laoniny sy tsy anaovana ambany zavatra izany no tena takiany ireto mpianatra ireto raha ny fanazavany. Mila averina aingana ny fampianarana izay efa niato nandritra ny efa-bolana isorohana ny mety isin'ny taona fotsy ho hiatrany ireto mpianatra ireto.
Nisehatry ny fahasalamana kosa indray nondeha anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Aretina tsy dia be mpanana ny hémophilie na ny fijininian'ny rà lava fa kosa misy mitondra izany eto Madagasikara. Mampidi-doza ity aretina ity raha toa ka tsy voatsabo ka ilaina noho izany ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo hémophilie ireo. Fanadiadiana miaraka amin'ny Noela Anjara Sositaina Herzo. Ronzato eo zao ny tranga vao marina sy voarakitra fa mitondra ny aretina hémophilie na ny fijininian-drà lava eto Madagasikara. Ny tsy fampin'ny singa ilain'ny vatana ampivaingana ny rà raha sendra tojo ratra na tojo ny dona no mahatonga ny fandehanany rà na ny fivotosana eny amin'ny vanitaolana. Mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana ity aretina ity. Ka reo olona tratran'izy io dia olona ela vao mijanona ny rà raha sendra maharatra. Izay no hoe mijininika rà lava. Noho ny tsy fahampiana singa anankiray antsoina hoe facteur de coagulation ao anatin'ny rà izay mandray anjara amin'ny fivainganany rà rehefa maharatra, izany hoe ilay mampisy takoper iny izany. Dia aretina fitsimpanana izy io, izany hoe rara ho teo vahiny fa eto Madagasikara dia misy ireo olona tratran'izy io. Ohatra hoe vodona kely ary dia mora mangana be ilay marary, mora mandeha rà ka ny risika mahafaty dia ny risika hémorragique. Raha sanatria any amin'ny lohatra ny mandeha rà ka sendra tsy tratrany amin'ny fitsaboana ilay izy aingana dia mety hahafaty mihitsy. Ny lehilahy no mitondra ity aretina ity izay manaranaka, izany hoe raha nitondra io aretina io ndray aman-dreny tany aloha dia mety ho voan'izany ihany koa ny zanany. Efa toe-tena ny hémophile fa kosa afaka manaraka fitsaboana izy ireo. Ny lehilahy daholo aloha ny tratran'ilay izy, tsy aretina mifindra ilay izy, ohatran'ny infection fa aretina manaranaka, izany hoe lovaina tamin'ny ray aman-dreny. Ka izay olona tratran'izy io zany dia rehefa vohindry izy hatramin'ny fahaterahana dia ohatran'ny foana ny toe-tenany fa tsy hoe sitrana. Ary ny fitsaboana azy dia ilay zavatra tsy ampy ao anaty rano atsindrona aminazy rehefa hoe misy maratra na ohatr'izany, na ohatra hoe misy fandidiana atao, izay ilay facteur de coagulation. Mila fanaraha-maso ny olona manana ity toe-tena hémophile ity. Eny, na ny sakafo hohanina aza dia ilaina fitandremana tsara ndrao mandratra ny ativava. Ny fanatonana mpitsabo ihany no tena mila atao. Izay setry ny fahasalamana izay hatrany ny fidirana any anatin'ireny fikambanana ireny dia tena ilain'ny olona hémophile noho izy manana toe-tena tsy mitovy amin'ny olon-drehetra. Any amin'ireny toerana ireny no ahitana fandraisana an-tanana manokana anamorana ny fanaraha-maso ary indrindra ihany koa ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fitazaina izany. Hoarantsika ny andindiny mahakasika izay. Zava-dehibe ny fisian'ireo mpandray an-tanana ny olona tsy salama, indrindra ho an'ireo olona tratry ny aretina hémophilie. Tsy mitovy amin'ny vatan'ny olon-drehetra ny toe-batan'ireo manana toe-tena tahaka ireny, ka izany no antom-pisian'ireo fikambanana ivondrona ny manana toe-tena hémophilie tahaka ny ABEM na ny Association pour le bien-être des hémophiles à Madagascar. Dia nivoronao ireo mba ahafahany maneo ny etaetany, mba ahafahany ihany koa mivondrona anankiray mampafantatra ny inona zany atao hoe hémophilie zany. Misy ny fampianarana ao anatin'ny fikambanana zany ahoana ny iainana miaraka amin'izany hémophilie zany, ary indrindrandrindra ihany koa ao anatin'ny fikambanana dia tombontsoa manokana ho an'ireo mpikambana rehetra satria mahazo fanampiana fanafody memem-pona avy amin'ny Fédération mondiale de l'hémophilie izay marina fa tena lafo dia lafo io fanafody io. Zay no anisan'ny tombontsoa ao anatin'ny fikambanana. Manamaivana ny ray aman-dreny ny fisian'ireo fikambanana ireny ahafahana manara-maso ny fahasalaman'ny zanany koa. Avy any faritra Mahajanga manana zanaka hémophile anankiroa. Sarotra ny iainana an'ilay izy tsy mitovy amin'ny atao hoe aretina mahazo ny zaza hafa satria aretin'ny rà ilay izy. Ny hémophilie zany tsy fahampian'ny vainga mampandry ny rà, dia ny ankizy hémophile zany tena tsy misy anio anatin'ny ràny kanefa ny
soran'Andriamanitra noho ny fisian'ny association manampy betsaka tena manampy dabe ny fianakaviana rehetra izay tratra ny otranga io zany dia afaka miaina toy ny ankizy normal rehetra ihany ny zaza hémophile. Misy ny fampahafantarana ity aretina ity mandritra ny 3 andro izay nanomboka omaly ka hatramin'ny rapitso 13 oktobra mandritra ny fivoriana iraisam-pirenena ho an'ny fijininian'ny Ralava. Ijanona amin'izay setry ny fahasalamana izay hatrany tsy tokony atao ambanin-javatra ny fijerena ny fahasalaman'ny maso noho ny mahasaripady an'ity faritra iray ity amin'ny vatana. Maro ny karazana aretina mety mahazo ny maso fa ny fanatonana ny tombom-pahasalamana miandraikitra izany ihany no tokony ataony tsirairay. Horahantsika ny mahakasika an'izay. Ray 5 miliara hoy ny OMS ny olona manana olana ara-pahitana eto an-tany. Raha ny folo isan-jato amin'ireo marary maso ireo no mora tsaboina. Tsy mifidy taona ny areti-maso ary maro ireo karazana areti-maso ireo. Ny fizahana amin'ny fahasalaman'ny maso no tokony atao voalohany indrindra. Amin'ny olon-dehibe ny olana ara-pahitana toy ny tension maso, ny olana inona koa olana ary amin'ny retina le mandray ny tara-pahazavana tension vatana misy fiantraikany amin'ny maso dia ohatr'izay koa ny diabeta zany izay mety hiteraka fahazambana ho an'ny olona dia ny cataracte izay ny zavatra betsaka misy raha eto Madagasikara. Tsisy ny antony tena mahatonga an'izy normalement ny olona rehetra tokony hanao fizahana mialoha satria ny toeram-pahasalamana fizahana satria ny toe-pahasalamanao no anna fa tsisy hoe ny antony mahatonga an'ilay izy. Ny antony mahatonga an'ilay izy aloha zany tsy fiarovana amin'ny maso. Voalohany indrindra tsy fiarovana amin'ny maso amin'ny masoandro, dia tsy fiarovana amin'ny maso vokatry ny tsy fihinanana sakafo ara-dalàna. Satria normalement zay zany anisan'ny tena mahatonga an'ilay izy. Dia ny olana ao amin'ny resaka fanaovana olana mila solomaso zany. Ho an'ny ankizy dia tena mila fanaraha-maso akaiky ny fahasalaman'ny masony. Ny ao amin'ny ankizy ohatra hoe misy ny cataracte, ny fahanjolana, dia ny tension maso, dia inona koa zany ny homamiada amin'ny maso. Izay ny amin'ny ankizy. Mila zahana ny ankizy alohan'ny 2 taona satria ny fahitana hoentin'ny mandra-pahafaty eo alohan'ny 2 taona no miforona dia katreo amin'ny 5 taona. 520 isan-jato ny fahitany, mbola mitohy foana zany fivelaran'ny fahitany. Izay ny anton'ilay hoe ilaina ny fizahana. Raha misy olana dia tsabony izy jerevana matetitetika amin'ny verimbelona fa rehefa tsisy olana dia indray mandeha tokony jery maso. Mariana fa androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahitana. Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny eto Madagasikara ka izay no nahatonga ireo dokotera mpitsabo maso tao amin'ny HIRA nandeha ny tasy nanao fizaham-pahasalamana ho an'ny maso. Ny maresaka anivelany nondeha anoizantsika ny fampalalam-baovao. Ny gadona any Israely ny sekretera-panjakana Amerikanina Antony Blinken taoriny ny fanafiana nataony Hamas. Izao dia mba anamafisany États-Unis ny fanohanany any Israely. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. On l'a appris ce matin à rehefa nanamafy ny fanohanany any Israely États-Unis dia nandeha aingana ny sekretera-panjakana Antony Blinken izay nigadona tao Tel Aviv marain'io. 5 andro tao aorian'ny fanafian'ny Hamas izao nahatongavan'ny lehibe ny diplomasia amerikano-israely izao. Araka ny fandaharam-potoana dia eo amin'ny praiministra israeliana Benyamin Netanyahu ny tenany ary fantatra ihany koa fa eo amin'ny tompon'andraikitra ao Palestina ny tenany. Nisy ny fananganana gouvernemanta vonjomaika, gouvernemanta iraisana napetraka ao Israely hiatrehana izao ady amin'ny Hamas izao. Izay ny fanarahan'ny praiministra Benyamin Netanyahu sy ny lehiben'ny mpanohatra.
ho an'ny vahoaka israelianina dia ho azy ireo tsy maintsy tafavoaka amin'ity ady amin'ny amasy ity izy ireo. Nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny filoham-pirenena israelianina Isaac Herzog nilaza fa ankizy eo anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 50 no natao takalinaina. C'était un enterrement de première classe et donc les États-Unis avaient entériné en quelque sorte. Dia iny maresaka anivelany iny ankoho tompoko lahy sy tompoko vavy no mahamarana ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity takariva ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ety ampamaranay ihany koa dia tsy hainy tsy saotra ny glosy etsy Anozato ao amin'ny Santilo premier étage nanao ny taovolo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompo.